Rehefa manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy dia mbola ny aly izay atonony an-trano no mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary hita amin'iny faritra avaratra atsinanan'iny an-trano ilay andihy andrahoana manify izay mandrafitra ny andro amin'izany faritra izany. Araka izany dia eto izao manaraka izao ny toetrandro tombatombanana ho amin'ny rapitso faharoan'ny volana Jolay 2024. Ito ny orana malefaka amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Olalovan-drahona kosa ny ilan'ny Atsinanana ny faritry ny Avoatany, ny faritra Vadivavy-Fitovodany sy Atsimo Atsinanana iny ho amin'ny rapitso tontolo andro ary fandimy ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa. Ho mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra ny faritra Avaratra Atsinanana sy ny faritry Sofia iny. Mikasika ny maripana no tombatombanana amin'ny rapitso maraina indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy raha noharina tamin'ny androany. 7 hatramin'ny 13 degré Celsius zany ny aty amin'ny faritry ny Antitany, ny amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana kosa manodidina 17 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hisy fidinany maripana ny amin'ny ilan'ny Atsinanan'i Madagasikara fa hiakatra kosa zany amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Ny maripana voatombatombana dia 9 hatramin'ny 12 degré, ny faritany sy Fianarantsoa teo aloha ny amin'ny tendrony avaratra kosa 30 degré Celsius. Ho an'ireo tanan-dehibe vitsivitsy indray no anohizantsika ny fandarana meteo fataro ary fa ho amin'ny rapitso dia anoram-baratra indray ny faritry Milan, anorana tandrifin-drahona ny Paris sy Nairobi ihany fa olalovan-drahona ny faritry Nairobi sy Bangkok. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina ny Madagasikara kosa dia anorana tandrifin-drahona malefaka ho amin'ny rapitso faritry La Réunion sy Maurice, ho tsara ny andro any Seychelles sy ny faritry Comore any. Dia izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azonao rosoantsika manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.